Eritona teorin'ny tranga teny Ampamarinana izay namoizana ain'olona 7 vokatry ny fianjeran'ny vato lehibe teny an-toerana. Tsy hita ny fandraisana ndraikitry ny fanjakana hoy ireo mponina. Izy ireo izay nampanantenain'ny Prime Ministra teo aloha Solonandrasana Olivier fa afindra toerana ary omena trano eny Ambohidratrimo ary onerana. Saingy hatreto nijanona ho fampanantenana ihany izany hoy ireo mponina. Istoy 30 millions ve nosoratan'ny président Pokotany hoe mena 30 millions reo dia mifindrany kaiky Ambohidratrimo. Hoe omena 30 millions isa-trano zany nareo tamin'izay? Zany no tenin'ny président Pokotany dia nasaina nakany amin'ny Fokotany daholo zay dia nanaiky daholo zay fa hoe mena trano any kaiky Ambohidratrimo. Ka aveo tsy hitany toy lera rasa? Dia tsisy toyny mihitsy vato te tsara tsy hita. Miteniteny izany fotsiny zareo fa tsy hitako izay hoe trano amin-drananay zany hoe toerana tsisy. Izay ilay resaka nandeha nefa ny aveo ilay izy tsy nitohizany zareo fa mijanona aveo. Taninay ty dia tsy maintsy eto ihany izay miharitra eto na inona mitranga dia tsy maintsy eto ihany izany. Ankoatra ireo eny Ampamarinana, saika mitebiteby avokoa ny ankamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao. Indrindra taoriny ny rotsakorana ny CCS teto Antananarivo izay niteraka fahasimbana maro. Toa ity eto Antsahabe ity niotsaka ny sisin'ny arabe. Tena mitebiteby foana mihitsy aloha Andriamanarina tamin'ny Zomariva nenjerano teo. Dia hatramin'iny aho izay dia vao maika nitebiteby be. Fa ilay rotsakorana angeny tena problème ilay izy satria be dia ilay rotsakorana dia lasa manimba zavatra be be. Eto Antanimena ihany koa vokatry ny fahatapahan'ny fanontson-drano tao ambanin'ny arabe tsy azo ampiasaina ny ampahan'ny lalana. Nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona, trano miisa 5 no nahina itera-doza ka tsy maintsy nandraisana fepetra hoy ny teo anivo ny sampana mpamonjy vona etsy Tsaralalàna. Tena nisy ny akony indrindrindrindra teo amin'ny fitsahana sy ny trano. Nisy teo amin'ny 5 teo trano. Ny asan'ny mpamonjy vona zany misy anankiroa. Misy raha ohatra hoe anao le hazo zany hoe le tompony le fangatana dia misy participation. Fa raha any amin'ny public izy ohatra hoe hazo moron-dalana ireny dia ireny tonga dia maimaipoana. Ilaina ny fahamalohany rehetra ny vanim-potoana toy izao. Ny fijerena ireo vato na tany ahina iotsaka, eo ihany koa ireo hazo sy andrin-jiro eny amin'ny manodidina izay ahina itera-doza ka mampandre avy hatrany ny tompon'andraikitra mifanandrify amin'izany ahafahana mandray fepetra hisoroana ny loza mety hitranga.